ka dia andray tsika mpifaliana ny mpanompon'Andriamanitra miasina Andriamanjato anarany efa fandroany vao nahita tavazy ny tenako ka dia faly dia faly mihitsy aho mahitanao paster raisitsika mpiafatanana be miarabatsika ary ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo aneo amintsika mianakavy. Ilay fiadanana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly ny tenanay fakahita aminareo mpianakavin'ny tompo amin'ity andro an'ity. Ary everiko fa tsy tonga ho azy zao fotoanantsika izao. Ny voalohan-teniko dia araky ny efa nolazainy pasteur teo ary faly miarabanao pasteur rary soko ho an'ny vadinao amin'ny fahasalamana miaraba atsika fiangonana izay menakavy kely izao sy ny zanako roa no eto ny zanako ray mbola any an-tanindrazana koa ary vadiko keo any an-tanindrazana no ny adidy maro samihafa. Fa alohan'ny anoizako ny teniko dia ivavaka isika angataka amin'Andriamanitra ny fitarian'ny fanahy masina. Eny ry havana, voalohan-teniko dia niasina Andriamanjato ny anarako ary tsy pastera fa voninahitra lehibe ho aho no omenareo amin'ity fotoana ity hitondra ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy tsiny mihitsy pasteur raha niantso anao pasteur fa maro ny olona miantso any tenako hoe pasteur noho tsy fahafantarana satria mahita mitoroteny matetika any amin'ny fiangonana efitsika ema any amin'ny luterana any amin'ny fiangonana evangelika maro dia hevitra tokoa ny olona hoe pasteur ny tenako fa ny tenako dia mpanompon'Andriamanitra tsotra ary mpianatra ny tompo. Ny ministera zay tantanako dia tsy ny ministera ara-panahy fa ny ministera ny fanjakana ary tao anatin'izany ministera ny fanjakana zany aho no voantson'Andriamanitra hitory amin'ny mpitondra fanjakana sy hitory amin'ny jetilisa ary hitory amin'ny zanak'Israely. Dia antson'Andriamanitra izany filoham-pirenena 5 niara-ny asa tamiko ary prime ministre valo gouvernementa 420 nisy ny tenako ary 520 taona mitondra zany fanjakana zany ny tenako. Isorako an'Andriamanitra satria misy lalana zay tsy takatry ny mpitondra ny eo amin'ny lalan'Andriamanitra nefa dia ny fahasoavany nataony fantatray zany mba amonjena ny firenena satria oka tsy hoadinitsika fa tsy ny tsirairay ihany no vojena fa ny firenena koa dia tsy maintsy ho vojena satria ho tsaraina ny firenena. Raha mamaky ny Matio 5:20 isika manomboka eo amin'ny 9:30 dia zao ny soratra hoe ho avy Kristy hitsara ny firenena ary manana didy amin'izany ny tsirairay mba hatonga amin'ny firenena tsy ho very fa ho voavonjy ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry havana, na meteny ihany tompo anio ho atsika fa alohan'ny amakiko azy sy amakitsika azy dia anao teny fampidirana kely aho. Isika ve
efa vonona ny amin'ny fotoana iverenan'ny tompo. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny avana dia miazakazaka be ny fotoana araky ny voalaza ao amin'ny soratra masina ary manantona dia manantona ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy tompo. Ho avy anjaka eto amin'ny tany izay misy atsika. Ary everiko fa mila miomana amin'izany isika. Ny fandrosoan'ny siansa nefa ary ny tenako dia pahay fizika sy matematika. Zay ny anaran'ny tenako, je suis un physicien mathématicien. Ary mahafantatra tsara ny fandrosoan'ny siansa amin'izao fotoana izao. Tsy mahagaga raha manantony internet tony isika na nanao reny telefônina sy ny zavatra maro reny, nametraka an'izany tany amin'ny firenentsika dia ny tenanay izao mpanomponareo izao. Fa ireny zavatra ireny sy ny fandrosoan'ny siansa dia matetika mitarika ny olona hangatsika amin'ny finoana. Ary efa voalaza ao amin'ny soratra masina ihany zany fa any am-parany any dia ho matimaty isika, hangatsika ny finoantsika. Ary noteneniny Jesosy Kristy tompo tamin'ny Jaona izany raha niresaka izy momba ny fiangonan'ny Laodikia. Fa mino aho fa izao fiangonana izao dia fiangonan'ny Filadelfia. Ny antony dia zao, ny siansa amin'izao fotoana izao dia mampahafantatra fa ny zavatra rehetra hitatsika izay hoe nataon'ny tompo. Afa-tsy ny fananganana amin'ny maty any, fa ny fanasitrana, ny fahazona rena. Tompo aloha tsy nanao an'izay. Fa ny heverintsika olombelona fa hoe mirakina dia azavain'ny siansa amin'izao fotoana izao hoe tahataka an'izao no mahatonga azy. Satria nisy fiandohany izao tontolo izao. Niova daholo ny fomba fanazavana ny siansa amin'izao fotoana izao. Fa tsy ilay fanazavana azy tany intsony. Fa nahafantatra ireo mpahay siansa amin'izao fotoana izao fa misy ny atao hoe ataon'ny zareo hoe intelligence supérieure. Misy ny atao hoe champ quantique. Fandray daholo ny olona rehetra. Mieritreritra ny olona dia afaka fandray. Mieritreritra ny olona dia afaka manova manodidina azy. Raha mieritreritra fa sitrany ianao dia sitrany ianao. Satria izao ny zavatra miseho ao anatin'ny tenan'ny olombelona. Izao ny zavatra miseho amin'ny manodidina. Azavainy daholo izany. Fa zavatra iray ihany tsy azavainy. Aiza Jesosy Kristy ao anatin'izay. Ary ny zavatra tsy fantatry ny siansa dia hoe Jesosy Kristy angeny nanao an'izany zavatra rehetra izany. Ary zay ny révélation tonga aty aminay scientifique izay mino an'Andriamanitra, mino an Jesosy Kristy, fa tsy nisy zava-baovao misy hitan'ny siansa. Fa zavatra efa misy eo anatin'ny soratra masina daholo. Fito taona ny tenako nianatra ny fizika sy ny matematika. Fa rehefa namaky ny Baiboly aho taty aoriana, rehefa tena hoe natsoro tompo nateraka indray dia ho iaho hoe lany fito taona fotsiny aho fa efa ato anatin'ny didolo ilay zavatra. Maninona no milaza an'izany tompo satria misy teny nomeny tompo aho ety eto amintsika anio ary zay mahatonga azy manontany hoe efa vonona ve isika ny amin'ny fiaviana. Satria izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Hoy ny tompo ao amin'ny Jaona 4:25.
eto amin'izao tontolo zao dia marina fa be ny olana atrehantsika amin'ny maha-olombelona. Fa raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika olo Paoly. Ao amin'ny Korinthiana voalohany 5:10-5:10. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Miteny an'izany ny apôstôly Paoly satria raha izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia ny dikan'izany tsy mieritreritra na hafatesany akory sika sy mitsanganany tamin'ny maty. Ary tsy ho tsarotsika fa mbola misy zavatra hafa totr'i Kristy aorian'izao fiainan'izao rehefa naharesy fahafatesana izy ho antsika. Rehefa nanontany aho hoe inona moa tokony teny hoentiko amin'ity fiangonana rehefi français ity, ela be mihitsy aho nanontany. Dia teny meny aho zay vatritsika miaraka dia ny filazantsara ny Jaune 7:10 manontolo. Ity 7:10 ny filazantsara ny Jaune ity ry havana dia vavaky ny tompo mialohan'ny andehanany hoe ny amin'ny toerana izay isamborana azy ary hitondrana azy eo anoloan'ny fitsarana ho tsaray ka mitarika hatramin'ny fanombohana azy zany. Io vavaky io nataony tsy azotsika tononona satria tsy isika no manonona an'izany vavaka izany, tsy nanana ny fahefana nonona an'izany vavaka izany isika, fa ny vavaka nampianariny atsika dia ny vavaka ao amin'ny Mateo 5 haitsika tsara, ny vavaky ny zay nampianarin'ny tompo. Fa ity vavaky ity ry havana rehefa nanontany aho rehefa manino dia hoy izy hoe ambarao amin'ny zanako ny fitiavako azy. Latsa-dranomaso ny tenako. Za tsy mahalala n'ity fiangonana ity, za tsy mifankalala tamintsika, afa-tsy madame olo mba fantatra eo madame mamiko, fa hoy ny tompo hoe ambarao azy ny fitiavako azy. Ary anio isika dia amaky an'ity vavaka Jaune 7:10 ity, afaka mamaky azy amin'izay isika sy miteny, satria nahoana ry havana tsy itsika no miteny fa i Jesosy Kristy ao anatintsika no anambara azy indray amin'ray anyty vavaka ity, satria efa ao amintsika ny tompo, efa ao amintsika Jesosy, efa ao amintsika amin'ny fanahy masina, ka aoka izy teny anio ity vavaky ity dia manambara ny zavatra nataony tamin'ny lasany sy ny ankehitriny ary ny ho avy ao anatin'ity vavaky ity daholo zany. Ary ty vavaka ity no ny antson'ny tenako anio ho ambara amintsika sy ho azavaina amintsika. Ry havana,
sy tongatonga ho azy ny zavadrehetra fa misy antony mahatonga vavaka izay nataony no asainy tonontsika androany. Amiko dia fitiavana izany. Raha ny tena marina pasteur tsy tokony eto androany fa tokony efa lasa omaly. Fa noho ny antony izay everiko fa antony lehibe dia nahevitry ny tompony fotoanako any Madagasikara mba hahafahako mijanona hitondra ny teniny anio. Misaotra azy ny tenanay satria mbola ampiasainy hitondra ny teniny eo anivon'ny fiangonana. Ity vavaka ity ry havana tamin'ny fotoana inona nanonany azy. Azaiko amintsika ihany fa izahay mpahay siansa moa mahalala an'izany amin'ny fikarohana. Tamin'ny taona 30 volana aprily nanonany anio. Raha ny fikarohana dia ny 7 aprily 7 avril no nombohina ny tompo. 7 avril année 30. Tadiko tsara zay. Ary efa trandro talohan'izay teo zany nanaovany an'ity vavaka ity. Rehefa manisa aho dia ny fotoana manelanelana nanona ny tompo indray mandeha ihany an'ity vavaka ity sy ny anonantsika azy androany amelantsika azy teny ndray am'rainy dia 7,750 fotoana nielanelany 1988 amin'ny anio. Ary raha manisa hoe génération firy zany no nifandimby teo mandra-pahatonga ny anio de 28 génération zay 4 x 7 28 multiple de 7 zany. Sambatrysika ry havana matoa tonga am'izao fotoana izao ka asainy manonona an'izao vavaka nataony zao. Anambarany inona? Anambarany ny fitiavany rainy sy anambarany ny fitiavany atsika. Dia ao anatin'izao vavaka zao avokoa zany. Ary ny zavatra azavain'ny siansa araka ny lazaiko teo hoe ny siansa dia nahita amin'izao fotoana izao fa iray ihany sika menakavy. Tsy misy olona ray eto ambonin'ny tany ka tsy mifandray énergétiquement entre guillemets. Fandray daholo sika. Na iza na iza. Ary ny siansa dia milaza hoe iray ihany tsika menakavy satria avy amina conscience ray sika source ray. Andriamanitra resahany io fa Jesosy Kristy tsy fantany. Fa ny tenanay anio dia mampitandrina antsika. Tenin'Andriamanitra inona, fanahy masina inona, fa ny siansa mety ampivarina antsika ny akady ny amin'ny manaraka. Ka so tsika ho gaga hoe za nge nanao an'izao, za nge nanao an'izao, za nge nanao tompoko. Fa tsy zay ihany ny tompoko, tsy zay manao tompoko. Fa izay manao sitrapony radio. Fa ny siansa dia nahita fa rehefa manony ianao hoe Jesosy Kristy dia misy émotion ao anatinao dia manova zavatra iny. Fa tsy zay ny tompo. Ny tompo dia hoe tsy izay manao tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko any an-danitra. Koa miangavy antsika aho amaky
anditeny tia ny atolotra atsika ity anio a vakitsika miadana mihitsy satria io vavaka nataon'io a dia ny baiboly ray manontolo ao anatiny voafehy an'ity vavaka ity ny baiboly ray manontolo. Raha ohatra zany misy olona nahavaky baiboly ray manontolo voalohany ka hatramin'ny farany ka tonga eo amin'ity vavaka ity izy dia hitany eo daholo izay nivakiny tamin'ny baiboly rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no amakitsika an'izao teny zao. Rehefa nolazain'i Jesosy zany teny zany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady maro sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny raha io mankalaza ahy amin'ny teninanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fontsombola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao ahy. Ary nino izy fa ianao naniraka. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izao mankany aminao, ray masina, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Ary notandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny makany aminao aho, ary izany teny zany nolazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahiko, fa ho an'izay mino akoho no ny teniny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ho aminao mba ho ao amintsika koa izy mba hinon'izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Izao ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatro izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy.
raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao aho, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino tsy nahalalanao zao tontolo izao, fa izaho nahalalanao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka, ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Amen. Manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Riavana. Raha miteny ny tompo ary amin'ny andininy ambony ary hoe tonga ny ora, tonga ny fotoana, dia miteny ny zavatra ho avy izy. Tsy miteny momba ny fanombohana azy izy amin'ny fotoana io, fa miteny momba ny hipetrahany miaraka amin'ray. Zay mahatonga azy miteny hoe mahakalazany zanakao mba hakalazany zanakao. Tsy miteny intsony izy zay efa nazavainy tao aloha, zay mahatonga hoe rehefa nolazay Jesosy zany teny zany dia nanandratra ny maso amin'ny lanitra izy, ka nanao hoe raha eo tonga ny fotoana mahakalazany zanakao, tonga ny fotoana fa petraka eo akaikinao aho. Araky ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho amin'izay rehetra nomenao azy. Iza moa no nomeny tompo azy? Ny mpianana. Zany hoe amin'ity vavaka ity dia nangataka ho an'ny mpianana izy, ary ambony aty amin'ny voalohany. Dia miteny izy hoe ny fiainana mandrakizay anie dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Tsika very havana mahafantatra. Mahafantatra ve tsika? Samy mihiny fotsiny. Ny mpianana nahafantatra azy satria nahita maso azy. Ary nahita maso azy ny mpianatra, araky ny teny dia efa nahita ny ray, zany hoe mahafantatra ny ray zany. Nisy fifandraisana taminy misy amin'ny mpianana. Io fifandraisana io na relation amin'ny teny frantsay tsy afaka hafantatra na iza ianao raha tsisy fifandraisana. Taka amin'ny pasteur zao teny teo hoe efa henoko zany anarany zany, androany zay mifankarita, androany pasteur mahafantatra, androany mahafantatra ny pasteur Daniel. Sorako an'Andriamanitra izany. Miteny izy ho an'ny mpianana satria ny mpianana nahafantatra azy. Teny izy hoe vitako ny asako, nefa amin'izy miteny io mbola tsy nombohana izy. Fefa miteny sady izy hoe vitako ny asako, ary manambara amin'ray izy hoe ekeko le lalako fa vitako. Tahaka nazavainy ary amin'ny marika 2:24 hoe na inona tonononareo sy angatanareo amin'ny fivavahana dia mino fa efa nandray nareo dia ho azonareo zany. Ho raisina, ho vitan'ny asana. Na amin'io fotoana io ary izy mbola tsy nandalo ny fitsarana azy teo amin'ny azo fitsarana. Andreseny any Satana. Makalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra. Raha mijery amin'ny teny frantsay tsika eo amin'ny andininy 5 ravana dia leo makalaza amin'ny tenanao, le teny malagasy no manahirana ihany mandika azy. Fa
glorifie-moi auprès de toi-même amin'ny teny frantsay. Zany hoe efeo akakinao aho le voninahitra zay nananako taminao fony tsy mbola ary zao tontolo zao. De efa fantatry ny tompo fa ho avy io, de efa tonony ato anatin'ity vavaka ity. Tonga ny fotoana, tonga ny fotoana. Fitiavany anray zany. Nasehoko tamin'ny olona zay menao avy tamin'izao tontolo zao ny anaranao. Inona le anaranao io? Eto ny zava-dehibe raha. Ary raha te hafantatra an'Andriamanitra isika dia naseho amin'ny tompo antsika fa ny anaran'Andriamanitra dia atsona Andriamanitra nasaina atsona manonona ny vavaka nampianary tompontsika hoe rainay zany an-danitra. Amin'ny teny arameana amin'ny tenin'ny Jesosy dia hoe abon de boashmaya. Tsy amin'ny teny Hébreu zany fa tenin'ny Jesosy zany lazaiko amintsika zany hoe abon de boashmaya, aba. Zany hoe natorony Jesosy naseho any tamin'ny mpianany hoe rainao io. Ary efa nitsangana izy tamin'ny maty. Raha mamaky tsara ny soratra masintsika tonga any amin'ny Jaona 4:20. Ireo vehivavy zay nahita azy Maria, io zay aza mikasika ianao aloha. Fa za mbola hiakatra any amin'ny raiko sy rainareo. Andriamanitra sy Andriamanitra reo. Ny anaran'Andriamanitra nampianariny dia rainao io. Ary raha miantso azy ianao amin'ny fanahy masina dia ataovy hoe aba. Za manokana riavana rehefa mivavaka dia tsy maintsy voatonoko foana hoe aba. Nisy pastera zay nanao remarka tamiko hoe magaga mihitsy anao rehefa mivavaka fa visy ny pastera miteny hoe aba. Za aloha tsy pastera. Izy aho hoe zay ny voasoratra. Io le anarana tiany tompo satria ny relation tiany Jesosy hanananao sy Andriamanitra dia tahaka ny ray sy zanaka. Fa talohan'i Jesosy tsisy nampianatra an'io. Ary ny ahatanteraka an'io dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra ilay zanany. Ary zay mahafantara ny mpianatra fa hoe avy amin'ny ray izy. Izy ny telefony za zanak'Andriamanitra. Fa ianareo koa mety ho zanak'Andriamanitra raha toka mino azy. Fa ny teny menao dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao ary nino izy fa ianao no naniraka. Ny probleman'ny olombelona dia zao. Zay lazaiko hoe ny siantifika tsy miresaka momba an'i Jesosy mihitsy. Satria tsy fantany hoe Jesosy io ange ka niran'Andriamanitra. Fa izy mieritreritra fotsiny hoe nisy nanao zao tontolo zao dia manana an'izao kapasité zao ny olombelona ary tahaka an'Andriamanitra ka ny olombelona. Amiko tsisy mahagaga azy raha mamaky ny Salamo 2:20 nareo dia hoy Jehova hoe Andriamanitra nareo. Salamo 2:20. Dikan'izany manana an'ilay kapasité amorony ianao. Andriamanitra tsy namamorona. Fa izao Jesosy nanetry teny tsy naka ny toeran'Andriamanitra. Fa ny siansa amin'izao fotoana izao
dia mamporisika ny olona rehetra agnaty toeran'Andriamanitra satria manana an'ilay kapasité an'Andriamanitra ny ary marina zany. Marina zany. Rehefa nalay Satana fanahy tompo hoe nao ngenao na vato io vitanao manao mofo atao mofo, tsy nanao izy satria tsy zay mission. Fa ny mission dia ny ho fato anao andraisanao an'ilay lalana satria ho afaka ny vitanao, voafafa ny vitanao. Ireto mpianatra zay nomeny tompo azy reto a, zay nomenao a dia hoy izy fa izao voateniny tsy ireo ihany no nangatahany, tsy ho any ireo ihany. Fa mamaky isika ao amin'ny 19 amin'ny teny vakitsika teo, tsy ho any reto ihany no angatahako fa ho any zay mino ahiko io no ny teny. Isika io voaresaka io. Efa fantatry ny tompo zany fa mission zay meny an'reto mpianatra reto hitory ny filazatsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izy ny olona zay hiaino azy, hiaino an'ireo mpianareo ary tonga dia natsofony miaraka amin'ny mpianana fa azo koa an'ilay promesy na ny fampanantenana zay angatahany amin'ray isika io. Zany hoe zay zavatra rehetra any ambony any nangatahany ho an'ny mpianana dia ho azontsika avokoa raha mino teniny isika. Namoa izany fa ny teny soratanyko mpianana, soratra masina mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray atoamiko ary zako ao aminao mba ho ao amintsika koa izy. Zavatra mampalahelo atao amintsika ry havana dia tsy mahatsiaro tena ho iray ny kristiana noho ny anara-piangonana be dia be. Tsy afeniko aminareo fa raha misy mahita zao raha alefa amin'ny pasteur ty zavatra ty amin'ny Facebook dia hoe ina ary ny atao miasina any amin'ny refia no ny fiangonana efitsika eo. Za fiangonana efitsika eo fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia misy ny tezitra. Ny antony dia zao tsy namaky an'ity vavaka ity ka namantatra iray ihany izy rehetra, tsy ny anara-piangonana fa noho i Jesosy, noho i tompo dia raha isika ary nisy lalana tondrany antsika amin'izay. Dia iny fantatrareo tsara fanahy masina. Fanahy masina ho atsika zay tsy nifankalala tamin'i Jesosy mivantana, ho atsika zay tsy nifanerasera taminy, tsy mifandray tanana taminy. Ny fanahy masina no vavolombelon'ny tompo ao amintsika. Ny fanahy masina no mampafantatra atsika an' Jesosy Kristy. Ary zay ny tombony azotsika satria raha ny fiainana mandrakizay dia hoe nahafantatra ny ray tokana sady masina sy Jesosy Kristy zay ny ray. Dia zao tenin'i Jesosy ao amin'ny 2:7 ao amin'ny Jaona 2:7 raha nahafantatray ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa. Zany hoe rehefa tonga ny fanahy masina mampahafantatra atsika ny Jesosy Kristy no ny teniny dia mahafantatra ny raiky io tsika. Izay le zavatra tsy voazava ny siansa ary tsy ho voazava ny mandrakizay. Fa ny siansa dia mitady foana hoe ino ty intelligence supérieure ty. Misy informaticien ato
Ireo informaticien mafantatsara ny atao hoe matrice. Matrice divine io izy. Zay ny fanazavany azy. Fa tsy fantany hoe iza nanao an'ilay matrice divine. Betsaka ny zavatra resahan'ny siansa amin'izao fotoana izao, fanakaikaiky amin'ilazay soratra masina. Fa mbola tara reny olona reny. Fa za miteny anareo zany. Tamin'ny Jesosy mbola tsy tonga teto tany ange dia efa nisy mpaminany Relisa, nanao fahagagany. Reny voazava ny siansa amin'izao fotoana izao. Fa ny manomboka eo amin'ny Jesosy mankaty, tsy ho voazava mihitsy. Ary za mahafantatra fa tsy ho tonga amin'izany mihitsy Jesosy. Miteny ny tompo hoe iray isika. Nefa isika dia niady ary mifanaratsy. Fanenjika. Mitondra fahafatesana ho an'izy zany. Mitondra fahafatesana ho antsika ihany zany. Zao zavatra hitany siansa resahako anareo mialatsiny afotra amin'ny resaka satria izay ny profilako. Hoy izy siansa hoe reto misy atao hoe émotion. Reto émotion reto raha ataonao am-ponao dia zao zavatra mitranga. Reto raha ataonao am-ponao dia zao zavatra mitranga. Ny émotion na fitiavan-tena, ny émotion na fahakalana, ny émotion na tsy fitiavana dia mitarika fahafatesana ho an'ny nofinao. Mijereny tamin'ny mesureny tamin'ny machine taony zany. Miova ny ADN-nanao, maty ianao. Reto indray ny émotion mitondra aina. Raha misy fitiavana ao am-ponao, raha mahay mifony ianao, ary raha mahay misaotra ianao ao am-ponao, dia miova koa ny ADN-nanao dia mitary mitondra aina vaovao. Dia raha mamaky amin'ny Galatiana 5:5 ianao, dia fantatro hoe reto mamono anao reto. Zay no lazaiko hoe hatreo ihany ny siansa. Fa ny zavatra tsy fantany dia ilay fanahy masina izay tsy ahafahany resahana mihitsy satria tsy ho fantany mihitsy. Araka lazainy tompo hoe tsy hitany io ka tsy fantany. Fa nareo no ahitany io, nareo no azo an'io. Zay lazainy Jesosy. Dia za mampirisika antsika azo tsara ny fanahy masina. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao aho toko 2 mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika. Ino ny voninahitra nomeny Jesosy antsika io? Ny voninahitra nomeny Jesosy antsika voalohany dia miraisina ho ralahany isika sy zanak'Andriamanitra. Fa misy nampiakanjona ny Jesosy. Fa mbola olona izy. Ny asa rehetra izay nataony dia nafindrany tamin'ny mpianany avokoa. Tsy misy mahavita an'ireny asa ireny afa-tsy izay nomeny tompo azy. Voninahitra nomen'Andriamanitra azy ireny. Tamin'ny fotoana ny gaga ny olona rehefa miratra ny jango. Fa ho izy hoe izay nomenao aminy dia efa nomeko azy. Mba ho iray izy. Dikan'izany dia zao mahavita an'izany daholo zay ao am-tony. Zay nahatonga azy miteny any amin'ny Marka 5:20. 5:20 izay mino sy atao batisa hivonjena ary reto marika manaraka izay mino. Mila fantatsika tsara zany ravana
fa tray zany fitiavan'i Jesosy atsika. Fitiavan'i Jesosy atsika tsy hoe navelantsika anana an'ireny fahefana rehetra ireny eto amin'izao tontolo izao, ahafahantsika miady amin'izao tontolo izao. Satria tsika dia halan'izao tontolo izao. Tsy nijanona teo izy. Fa ny zavatra nangatahany tamin'iray dia hoe tiako mba ho any amiko amin'izay toerako. Tsy moramora zany ao. Fitiavana tsy takatry ny sainao zany. Izy anefa ary aloha ary miteny hoe tsy misy miditra ao fanjakany raiky no famandra fa mila ateraka ianao. Ateraka indray ianao. Ateraky ny rano sy ny fanahy ianao. Ary fatany fa ho sarotra ho amin'ny olona zany zavatra zany. Fa tsika zay ao amin'ny tompo dia mahafantatra tsara hoe efa teraka sika, efa nateraka indray sika. Ary aty arina aty izy miteny amin'izay hoe oka ho any amiko reto olona reto. Fa mbola tsy nijanona teo Jesosy. Tsy nijanona hoe ho any amin'izay toerako fotsiny satria efa ty ahy ianao. Fa hoy izy ray marino tsy nahalala anao zao tontolo zao fa izaho nahalala anao. Ary ireto efa mahalala fa ianao naniraka andininy farany. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao amin'ny fitiavana izay fitiavanao ahy. Io no namarana azy. Ho ao amin'ny fitiavana izay fitiavanao ahy. Ny saumon amin'Andriamanitra tiamo ao aminao dia ny fitiavana, l'amour. Parce que Dieu est amour. Fantatsika ve fa c'est l'amour qui induit l'acte de création. Tsy misy acte de création eto amin'izao tontolo izao tanteraka fa tsy misy aloha fitiavana. Ary Andriamanitra tia fitiavana. Iza mitondra an'ilay fitiavana ao am-potsika. Tsy vitantsika amin'izao fanahy masina io. Io fanahy masina io izay tsy angatahinao anao afa-tsy ny olona izay mitandrina ny didiny any. Araka nanazavany azy ao amin'ny Jaune. Fantaniana ry havana dia zao amin'izany fitiavana lehibe nomeny tompo zany a tian'i Jesosy fotsika. Raha nyeriko teo aloha tamin'ny irasiana rehetra teo dia hoe tian'i Jesosy ty fiangonana ty. Alleluia. Alleluia. Fa iza nefa tian'i Jesosy. Tsy hoe any amin'ny fotsika fotsy sika dia mivavaka dia tian'i Jesosy. Hoy izy ao amin'izao natao fehatra ambin'ny folo. 5:10 hatramin'ny 17 hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary za angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy fahamarina. Aiza no anisitsika fotsika amin'ny arenan'izao tontolo izao ve sa ao amin'i Jesosy? Satria noho ny mahazo antsika eto amin'izao tontolo izao dia indray isika manadiny miteny tompo hoe katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy anareo zany rehetra zany fantatry ny raiky hoe izy mety aminareo.
fahaizana misy amin'ny fanjakana ao amin'ny fanahy masina. Tsy maintsy katsahinao. Ary eto dia manambara tsara manana amin'ny fanahy masina, fa tsara kokoa ny vita-batizo amin'ny fanahy masina. Anananao hery atonganao feno fanahy masina ka afaka hisetra amin'izao tontolo izao. Ary aiza no ahitana ny fahamarinana vao nivakitsika teo, manamasina azy amin'ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Izy tika atao ny zavatra apetraky ny tompo. Ny fanirin'ny tompo anao tsy hoe nampahafantariny ny anaran-dray fotsiny ianao hoe rainao io, ka tokony hanana fifandraisana ohatran'ny ray sy ny zanaka amin'Andriamanitra isika, ary tsy ny toetra ny aminy ihany, fa tena zava-dehibe napetraky Jesosy dia le fitiavan'ny ray tiany ao aminao, le fitiavan'ny ray nisy tao aminy, le izay azy no tiany ao aminao. Ary izy mihitsy, izay tsy takatolobe, izy Jesosy mihitsy no ao aminao. Zay le famarana any le vavaka hoe za koa ao aminy. Zay fitiavana toso. Ho tanteraka amintsika aby anie zany ry havana ataky ny tompo ho antsika izany. Ary zay ny tiany etiko eto amin'izao fiangonana izao. Saika tandremo ry havana fa manaraka ny tompo dia misy fisedrana foana. Ary raha ny teny izy hoe tsy izay manao tompokotompoko miditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Betsaka mametraka fantaniana fa inona moa le sitrapony raiko? Inona moa le sitrapony ray? Ny sitrapony ray dia ny fahamasinanao. Raha vao naka amin'ny lalan'ny tompo ianao ka anao sitrapony ray dia tsy misy afa-tsy ny fahamasinanao. Araky ny lazain'i Jehovah ao amin'ilay Vidikosy 7:20 hoe aoka ho masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitra. Aoka ho masina ianareo satria masina. Ka ino zany atao hoe masina? Betsaka ny kristiana mametraka fanontaniana hoe ino zany hoe masina zany? Ny olo masina dia tsy ny kristianina ranofo, fa izay kristianina tarehy amin'ny fanahy masina ihany, satria natokana ho an'Andriamanitra izy. Misy karazany roa kristianina izay efa nateraka. Ny apôstôly Paoly manazava an'io tsara ao amin'ny Romana fa ny kristianina izay efa nateraka ary amin'ny nofo dia ho any amin'ny fahaverezana. Fa izay kristianina tarehy ny fanahy masina araky ny voalaza amin'ny Romanina 8:24 fa izay tarehy ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Izay zanak'Andriamanitra ihany ny voavotsy. Tsy manana fotoana lava be tsika androany, ary farany eto ny toriteraka. Fa zany hoe fitarehy amin'ny fanahy masina izany mila ianarana. Mila ianarana ny miaino an'Andriamanitra. Mila ianarana miaino ny feon'Andriamanitra. Nangalary ny siansa ny atao hoe méditation. Tsika
kristianina vitsy ny manao méditation fa mila ianarana zany raha iain'ny feon'Andriamanitra ianao ny fady aminy tahaka ny hoe ianarana koa mifady aminy mba hahafahanao miaino an'ilay fanahy masina satria feo telo ny ao aminao ny feo an'ny fieritreretanao dia ny feo an'ny satana ary ny feo an'Andriamanitra ny feo anankiroa voalohany reto mahery be ary le fréquence brouillé be fa ny feo an'Andriamanitra zay entin'ny fanahy masina mila sotominao mety izy fotoana anoany iresakitsika samy scientifique ny amin'ny resaka ny science ny fréquence sy ny zavatra maro fa eto aloha dia ho iaho hoe tsy maintsy ianarana zany hoe tary ny fanahy masina rehefa nateraky tsika nandray ny fanahy masina fitabatisa fanahy manomboka eo ny lalana zay na tonga ny apôstôly Paul ny teny hoe nahavita fiazaka zahaka satria tolona foana io mandra-pialatsika eto tolona foana ny fiainana faly ariavana tondra zany teny zany amintsika nanazava ty vavaky ny tompo ity taminareo fiangonana ary Andriamanitra ny ahatanteraka atsika izy ary ny fofanahy saina tena atsika ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fotoana iaviana ary mino sika fizy ny efa manao an'izany araky ny efa niantsony atsika faly izay menakavy kely mifakaita taminareo mitondra an'izany fitiavan'Andriamanitra izany tonga teto izay amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary tena faly ny tena koa ny amin'ny hoe afaka mijanona fakahita aminareo satria vitsy ny fotoana ifakahitana nefa betsaka ny tokony ambara zavatra farany tiako ampitaina amintsika tsy hoe satria ny tenako voantso hitory amin'ny jetrisa sy ny mpanjaka sy ny zanak'Israely satria izay ny antso tonga taty amiko raha nandray ny tompo tonga tany Israely amiko toroy teny fa zao no ambarako amintsika sotra atsika mivavaka ho an'ny firenena mivavaka ho an'ny tanindrazana aza tianotsika mivavaka ho an'ny Israely fa tsy ohatr' zao tsika raha tsy nitapenan'Andriamanitra raha tsy namafisin'Andriamanitra ny fony Israely tsy nirahany Paoly amonjy atsika fa maninona noho i Paoly no nirahy maninona tsy Petera maninona tsy Mateo maninona renina janona ihany ho an'ny Jiosy satria Paoly ny manam-pahaizana ary ny jetonisa dia mahery amin'ny siansa sy ny fahaizana ary Paoly mbola nanazava tamin'ny apôstôly io batiso ane zao midikany io lakroa io ange zao midikany io batiso maty nalevina niaraka tamin'ny tompo ianao dia mitsangana miaraka aminy aveo fa tsy hoe nibebaka dia natao batisa dia vita satria Paoly nanana ny saina afaka hiady hevitra amin'ny Jetrisa ary mamaky ny Romana toko 7 nareo dia